grande beauté, vivait avec son cousin Mardoché. Elle se faisait appeler Adassa ou Esther, si on ne la connaissait pas. Dia faly miarabantsika amin'ny anarana Jesosy Kristy Tompo indray ny tenako ary faly manana fiadanana ho amintsika tsirairay avy any an-tokantrano any. Ny tenako moa no voatondro hitondra ny afatr'Andriamanitra amin'ity marana ity ka dia manasa anao ampitiavana mpanajana hiaraka hiaino, hiaraka indray an'izany afatra izany. Alohan'ny hitondrako ny teny soratra masina amintsika dia miarivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao satria ny famindraponao dia mbola nomeno tombonandro, mbola nomeno fahasalamana, mbola nomeno izao fotoana izao ny tsirairay avy afaka hiaino sy handray ny afatra avy amin'ny teninao. Sorato Tompo malalo, tehirizo ao am-ponay izay rehetra afatra hozaraina eto ary aoka tena hoentinay amin'ny fiainana, hoentinay amin'ny manodidina anay, hoentinay amin'ny ankohonanay izay afatra rehetra avy aminao ifampizaranay. Tompo hosory amin'ny ranao masina ny fonay tsirairay avy anina izany fo feno fandraisana sy fankatoavana sy fo mahay mandray ny teninao ka apita ampitiavana izara ampitiavana ho an'ny mpiara-belona tsirairay avy. Tompo malalo, ho anao ny tera, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny teny soratra masina izay hoentiko amintsika dia izay voasoratra ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly, toko 7:10 ka hajantsika hatrany amin'ny 15. Vakiako ny teny amin'ny anarana Jesosy Kristy Tompo. Ary nisy mpianatra anankiray tamin'ny Damaskosy atao hoe Ananiasy. Ary hoy ny Tompo tamin'ny fahitana: ry Ananiasy, dia hoy izy, ity aho Tompoko. Ary hoy ny Tompo taminy: mitsangana ka mandehana amin'ny lalana atao hoe Imaitsy, ka izaho ao an-tranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly. Avy any Tarososy, fa indro efa mivavaka izy ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe: Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habean'ny rasy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana atiako avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny Tompo taminy: mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny Jetilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia tantara kely manambara ny lohahevitra izay nomena amin'ity volan'ity dia ny fahitana pity sy ny sitraka avy amin'ny ilay Tompo be fitiavana. Any fahita-pity sitraka avy amin'ilay Andriamanitra raintsika Tompontsika. Teto dia nisy lehilahy anankiray izay nomen'Andriamanitra fahitana izy tao anatin'ity raha lehilahy ity. Natson'ny Tompo izy mba hamita ny asa, hamita ny iraka izay
ampanaoviny tompo Andriamanitra azy. Rehefa natsony Jesosy tompo ity ralehilahy ity dia nomeny anjara asa hoany amin'ny lehilahy anankiray izay fantatra fa dia tiana manohatra ny fitondrana ny anarany ilay Andriamanitra tompo mpamonjy. Rehefa natsona i Ananiasy dia nanana izy ahia-kely tao anatiny na dia efa napetraka Andriamanitra tao aminy ara ny fahitana sy ny tokony sy aperitreritra azy dia mbola nanana ahia ihany izy hoe fa ahoana moa zany no andehanana any amin'ny toerana iny, any amin'ny lehilahy iny, kanefa lehilahy tsy makatoa, lehilahy tsy makasitraka ary tsy tia ny anaran'Andriamanitra ho tononona aminy. Nanana iay Ananiasy satria fantany, tena fantany ny toerana andrana an'Andriamanitra azy. Kanefa noho ny alebiazan'ny Andriamantritsika, izy dia efa mahafantatra ny lalana soritiny ho an'ny tsirairay avy. Izy efa mahafantatra ny zavatra tokony ho ataon'izay rehetra makatoa azy, izay rehetra mandray sy manao ampitiavana izany asa ampandrahana izany. Na dia hitanao ara fa mafy, hitanao fa sarotra, hitanao fa tena hoe mampatahotra izany hoe atao ahoana nanao an'io, fa rehefa Andriamanitra no maniraka anao, rehefa izy no miteny hoe mandehana, ataovy, dia tadidio fa ny zavatra ilainy aminao dia ny fankatoavana, fanatanterahana izany asa izay nampandrany anao izany. Teto ity lehilahy ity dia nomeny anjara asa nandeha hoany amin'ity ralehilahy izay tsy manana fankatoavana an'Andriamanitra ity. Ka na dia tao anatiny aza ny ahiahy dia noho ny fitiavana, noho ny fahatahorany sy fankatoavana an'Andriamanitra dia lasa ihany izy nandeha tany ny tranony Jodasy mba hijery any Saoly. Hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra eto fa tsy tao anatin'ny araky ny eritreretiny Ananiasy nefa no zavatra novataniny, ny zavatra tsapany. Rehefa tonga tao anatin'ny tokantrano izy ka nahita ity lehilahy izay nanany ahiahy ity, izay nandrany tompo Jesosy azy mba hanasitrana azy, ametrahany tanana, ampahiratra indray ny masony. I Saoly dia efa voakitika Andriamanitra ny fony amam-panahiny. Efa nalemy i Saoly, efa matahotra an'Andriamanitra izy, efa nivavaka izy, efa nahay nivavaka izy tao anatin'izany trano izay andehanany Ananiasy hijery azy izany. Tsy arakaraky ny eritreretiny fa dia olona efa voahositra Andriamanitra no novataniny tao. Ka rehefa tonga izy nanao ny iraka izay nampanaovina azy dia nametraka tanana izy ary
napahiratra indray any Saoly ary gaga izy fa tena hoe lehibe ny fitiavana sy ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ny Saoly satria dia olona tsy nakatoa, olona tsy tia na ny miaino an'izany anarana ny tompo zany aza dia vita n'ilay Andriamanitra tompo no nanova ny fony, nanova azy efa tena hoe namboarin'Andriamanitra izy. Efa namboarin'Andriamanitra izy ka lasa nanana fankatoavana, nanana fitiavana. Na dia teo aza ny ahahany any anazy maro ny teniny izay nataony tamin'ny famaliana Jesosy dia teny tokana nomen'ny tompo azy hoe mandehana, tanterao izay nandrahako anao, tanterao. Fa io olona nandrahako anao io dia efa olona voafidy. Olona voafidy io, olona hitondra ho fitondrana ny anarako, ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jetilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Io ny olona voafidy tahaka ny tenako, hitondra ny anarako, mandihana aza misalasala, tanterao ny iraka izay nampanaoviko anao ry aninazy ho ny tompo. Aza manana iay ianao fa mandihana, fa efa olona voafidy io, efa namboariko ny teopony io, efa nampahiratiko indray ny masony izay nataoko jamba teo, efa hitany ny lalako zorany, efa fantany ny zavatra ataony, efa nomeko azy ny fahefana rehetra, hoy ny Jesosy tompo. Efa nahazo fahasoavana izy, efa ao anatiny ny fitiavana, efa ao anatiny ny fankatoavana. Mandihana ianao, tsy misy atahoranao izany fa izaho no momba anao ary izaho no maniraka anao. Isika ry havana dia tahaka ny Saoly isika, tahaka ny Ananiasy isika. Isika dia manao ny asa, isika ilay irahana manatanteraka ny asa satria isika dia efa voafidy, isika dia efa nomena fahefana, fa nomena isika izany, efa namboarina isika ao anatin'ny teopontsika, ny fahalalantsika. Ka noho izany dia manaova tahaka ny Ananiasy, makatoa dia manatanteraka ny asa izay nandrahan'ny tompo Jesosy azy. Dia manaova koa isika tahaka any Saoly, mahay mandray ary matahotra an'Andriamanitra. Izany ilay valim-pity, izany ilay sitraka azontsika avy amin'Andriamanitra dia ny ananantsika n'ilay teopo feno fitiavana, mahay mizara, mahay mifampijery, mahay mifampiteny. Dia rehefa azontsika izany fanehoam-pitiavana avy amin'ilay Andriamanitra tompontsika izany, rehefa ilay Andriamanitra tompontsika no manome an'izany fanehoam-pitiavana izany avy aminy, dia hitantsika amin'ny fiainantsika andavanandro izany ry havana
fa ny ompitiavana ny fahitanao ny tenanao vao mifoy am-pandriana dia salama ianao, valim-pity izany, sitrakanao avy amin'ilay nahary izany. Ka moa ve tsy mendrika omena azy koa izay fitiavana avy aty amintsika, hanatanteraka ny asany izay nandrahana atsika. Dia izay ry havana, izay ilay fahitaam-pity, izay ilay sitraka nahazo fanavaozana ianao, nahafantatra ny tsy fantatrao noho ilay Andriamanitra nitompoinao. Ka mila mankatoa isika, ny zavatra endrasan'ny tompo amintsika dia ny fankatoavana, ny fanaovantsika ny asa izay andrahana antsika. Rehefa irahany ny tompo isika, resahan'ny tompo isika, dia esory ao anatin'ny fo aman-tsaina ny ahiahy fa ny anjaranao dia manaiky manatanteraka. Rehefa manatanteraka ianao dia azonao izany fanehoam-pitiavana avy amin'Andriamanitra izany. Rehefa mahay mankatoa ianao, mahay mitondra ny fankatoavana, ny fahamarinana, dia azonao ny sitraka avy amin'Andriamanitra. Inona moa ny sitraka azonao avy amin'Andriamanitra? Ny sitraka azonao avy amin'Andriamanitra dia zava-dehibe, tsy ho hitanao mihitsy satria na dia ny rivotra iainanao ao anatin'ny iray segondra ary dia fanehoam-pitiavana ange izany. Efa fankasitrahan'ilay Andriamanitra tompo atsika izany, ka mendrika isaorana izy mandrakariva, mendrika omena azy ny fotsika tsirairay avy, mendrika omena azy ny fankatoavantsika izay andrahany antsika tsirairay avy. Ka manomboka izao ry hava malala, dia aza manana fisalasalana ianao rehefa mitondra na manao ny asan'Andriamanitra. Aza mitady valim-pitiana, fankasitrahana amin'izao tontolo izao, fa ilay fitiavana sy ny fanehoam-pity avy amin'ilay Andriamanitra tompontsika no andrandrao mandrakariva. Ka aza manana ahiahy na inona toerana misy anao, na inona zavatra mifanerasera aminao, ny olona mifanerasera aminao, ny toeranao, ny zavatra eo ambany masonao amin'ny asa izay hoety andrananao amin'ny asa fanompoana, dia aza atao sakana izany. Fa ataovy ao anatin'ny saina sy ny fo fa ilay tompo Andriamanitra no efa nametraka izany rafitra izany ao aminao. Izy no efa nandamina ny programanao rehetra, fa ny anjaranao dia manatanteraka satria efa nomenanao izany sitraka izany. Efa misy sitraka ianao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro. Misy sitraka ianao ny fitiavan'Andriamanitra isan'andro. Ka izay ry havana, isika rehetra dia efa mahazo ny sitraka avy amin'Andriamanitra, efa mahazo ny fanehoam-pitiavana. Fa ny zavatra ilainy amintsika dia ny fankatoavana sy ny fanatanterantsika ny asany isan'andro ampitiavana. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany hiarivavaka isika amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Misaotra anao Tompo malalo amin'izay teny soratra masina izay noentina tamin'ny hava malala rehetra izay, izay rehetra tsy voatoniko, izay rehetra tsy voateniko, ary raha misy ny tsy fihetezany dia ianao anie no hanamboatra, ianao no
anamarina izany tompo malalo ary ianao no anazava bebe kokoa izay teny tsy voalaza izay tsy fantatra ity mpanomponao ka dia apetraka fenao am-pelatananao tompo malalo izany teny soratra masina izay noentiko teo izany voninahitra ho anao rery any sy nitera ary laza ho anao rery any. Amen. Amen. Une belle jeune fille qu'il pourrait épouser. On lui présenta Esther qui était si jolie. En un instant, son cœur fut saisi. Si tu vois que tout te réussit, n'oublie pas Dieu, c'est lui qui bénit. Il pourvoit à tous tes besoins et il ne lâche jamais ta main. Jamais, jamais, jamais. Il ne lâche jamais ta main. Jamais, jamais, jamais. En devenant reine, Esther était comblée. Mais son avenir fut bien vite chamboulé. Elle apprit que son peuple craignait pour sa vie. Et elle comprit pourquoi Dieu l'avait placée ici. Esther dit à tous les juifs de son pays: pendant 3 jours, nous allons jeûner jour et nuit. Puis j'irai voir le roi malgré son interdit. Et si je dois périr, je périrai ici. Oui, si je dois périr,